Ny itsika moa tsy dia mity loatra ny asan'ny fitsarana sy ny manodidina azy fa zandray dia manohana an'le hoe tsy azo enjehina ny mpiasan'ny ACC ao amin'ny fanapahan-kevitra izay raisiny ao amin'ny fivoriana izay ataon'jareo fa azo enjehina kosa izy raha ohatra ka misy fahadisoana nataony na ny konokonona fanonganam-panjakana na nisy zavatra nataony fahadisoana tany ivelany dia azo enjehina izy manohana ny fanambarana. Taorian'ny fanehoan-kevitry ny ministry ny fitsarana Fanirso Ernaivo makasika ny raharaha eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana dia betsaka ireo naneho hevitra makasika izany. Isan'ireo nanao fanambarana mitsipaka izany ity rafitra ity manoloana ny fanenjehana ireo mpitsara misa 4. Androany naneho ny heviny ihany koa ny filohan'ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara Mbitanarivo Andriatsiorso fa tsy manaja ny fitsaraam-pahefanana ny séparation du pouvoir ny fanenjehan'ny ministeran'ny fitsarana ireo mpitsara misa 4 ireo noho ny hevitr'izy ireo anatin'ny fanapahana amin'ny fandiniana raharaha iray. Miaina anaty krizy eo anivon'ny samy androm-panjakana isika ankehitriny manoloana ireny tranga ireny. Ny ao hotely ny resaka hoe tsy fanaran-dalàna sy sisa fa ny fanontaniana mipetraka zany hatreto dia hoe iza zany namoaka ilay secret de délibération. Mifahatra amin'ny lalàna daholo ny zava-misy ary ombienombieno moa raha vao netomboka ny fitondràna fanavaozana dia nametraka foana ny atao hoe fanajana ny lalam-panorenana ary ao anatin'izay fanajana lalam-panorenana izay ilay tiako tenenina hoe mila fanajana ny atao hoe séparation du pouvoir na ny fisaraha-pahefana dia mahagaga aloha ao anatin'izany toe-javatra izany hoe mbola teny anivo ny tambanjota serasera nahitany tena hoe efa misy ny resaka demande d'ordre de poursuite hita mivoaka eny anivon'ny tambazotra dia manontany tena hoe inona zany le fandikan-dalàna nataon'ireo mpitsara zay eo anivon'ny ACC ireo mariako fa mpitsara foana le olo ireo ary ao anatin'ny membre ao anatin'ny syndicat izy ireo dia gaga ihany ny tena nahita zany hoe inona lay fandikan-dalàna nataon'ireo mpikambana teo anivon'ny ACC ireo. Raha ohatra izy ka fandikan-dalàna hoe mety misy infraction crime délit nataon'ireo olo ireo tany ambadimbadika tany angamba tsy hidirako lala zay fa kosany mikasika ny asany na hoe dans l'exercice de leur fonction dia ataoko hoe tena voay mipotra mivandravandra kehitriny rehefa mitsakitsanana ny fahaleovan-tena ny mpitsara. Tsy tokony hivoaka ty ivelany ny hevitra ao anatin'ny fanapahana anatin'ny androm-panjakana goavana toy izao raha nambaran'ny filohan'ny SMM. Saripady ireny fanapahana ireny ka tokony tsy hivoaka ho fantatry ny aty ivelany izay mety hisy fiatraikany goavana amin'ny raharam-pirenena. Raha itohitoy zao zavatra iainantsika izao fomba fiteniko rehefa manao hevitra maholo-pirenena dia hoe ny ataony teo aloha ihany no miverina ary lasa somary efa mivandravandra le toetra raha misy satria raha ohatra izao foana no iainantsika eto efa miaina anaty crise institutionnelle farak'izay enjantsika kehitriny ny amin'izao zavatra izay hita mipoka sy mivandravandra izao dia raha izao no mitody tsy fantatra tsoa zany hoe andeha ho aizy ty firenena ity satria ny lalàna no fototra iaingana ho amin'ny fampandrosoana ny tany sy ny firenena. Faritan'ny lalam-panorenana fa misa 3 ny fahefana misy eto Madagasikara dia ny fahefana mpanatanteraka izay ahitana ny gouvernement, ny fahefana mpanao lalàna ahitana ny solombavam-bahoaka sy ny loholona ary ny fahefana mpitsara. Tsy tokony ifampitsabaka ireo fahefana 3 ireo raha ny lalàna trany. Amin'ny mpifaliana no iarabananareo rehetra tonga manatrika izao fotoana manandanja izao izay hoento maneho amin'ny fomba mivaingana ny finiavana anatsara ny fitantanan-draha raha-mpanjakana sy ny kalitaon'ny asa atolotra ho an'ny vahoaka malagasy. Ny fanavaozana tokoa mantsy dia mitaky fahombiazana izay refesina amin'ny fahafahampon'ireo olona manan-draharaha na ny mpanjifa. Ny fahombiazana nefa dia miankina amin'ny fomba fitantanana tsy fampitaovana ny sampan-draharaha mpanjakana. Iarahantsika malala fa anisan'ireo sehatra tena iankina ny fampandrosoana ny firenena sy mifandray mivantana amin'ny filana fototra ho an'ny vahoaka ny sehatry ny angovo. Izany indrindra no antony
nanatrehako an'ity fotoana androany ity. Tsy hoe enimpolo taona lasa tsy nisy nanana fa nanome lanja an'ity zavatra androany ity noho ny antony maromaro. Antony roa lehibe indrindra moa zany ny antony ray voalohany dia ny fanomezan-danja ny asa izay ataon'ity ministera ity satria anisan'ny lahara-pahamehana amin'ny asan'ny fanavaozana dia ny mamaly ny fitakiana izay natao amin'ny fotoana fohy dia ny angovo sy ny rano zany. Mety moa zany ny angovo. Manome lanja an'izao fotoana zao mba hanehoana an'izay fahavonona ny fitondram-panjakana ny fiadidina ny fanavaozana ny repoblika, anehoana fa lahara-pahamehana ny angovo eto Madagasikara. Ny ray faharoa dia nanome lanja an'izao fotoana zao satria mba tiako fantatrareo fa rehefa niditra teo amin'ny fitondrana zahay dia tsisy fiara ireo ministera tsika ireo, tsy ty ihany fa ny ministera rehetra ireo izaorinareo tsisy fiara daholo ny akamaroany. Misy amin'ireo mampiasa ny fiarany any an-trano no ampiasany mandeha miasa any amin'ny ministera. Tena tanteraka dia zay no anisany anatrehako an'izao fotoana androany zao ka isaorako manokana ny banky iraisam-pirenena nanolotra an'izao fitaovana be da be zao mba anafanganana ny fomba fiasan'ny ministera ny angovo sy ny akoranafo. Vaotsela zahay tany fandriana izay niresahany teo nijery ny fandrosony famboarana ny lalana izay hatao tara any afandriana dia tsy izy koa ny mbola mamatsy vola azy io fa ny banky iraisam-pirenena ihany koa. Zany hoe eo foana ny banky iraisam-pirenena vao aingana antsika tao amin'ny Jirama nanokatra n'ilay toerana famatsiana rano teny Mandroseza dia mbola ny banky iraisam-pirenena koa no ambadikio dia makasitraka. Zay ihany nanomezako fotoana, nanomezako voninahitra an'izao fotoana androany zao mba hampisehoana an'izay zavatra anankiroa zay. Manaraka an'izay dia mikasika ny angovo. Mikisaka makany amin'ny ataontsika hoe mialatsiny mampiasa n'ilay teny frantsay kely ny transition énergétique atsika, miezaka manao an'izay zavatra zay dia isaorana ny Banque mondiale na aminaika famatsim-bola vaovao tonono izy teo, mbola tsy fantatro izy teo Sainte izy teo isaorana nanome an'iny fa mbola eo koa ny décime raha tsy diso dia ny décime mandra mpipetraky ny Sainte dia mbola apahatsiahiviko ihany ilay resaka izay fanataoko tary Ankorondrano mikasika ny fanaovana projet fividianana panneau solaire, famatsiana panneau solaire ho an'izay tokantrano te hampiasa panneau solaire dia afaka mandotsy kelikely izy rehefa avy eo amin'izay zavatra zay projet zay andriamatao ministra mba hifantohitsika mba ataotsika zay ahaingana an'izay mba anamaivana ny asan'ny Jirama manenjika angovo, manenjika herinaratra be da be izay omena ny Tananarivo dia mino fa hanampy azy izay zavatra anankiray izay raha tanteraka atsika atao anatin'ny fotoana fohy. Eto am-pamaranana dia mitodika manokana amin'ny fiasan'ny ministerany angovo sy ny akoranafo manerana nosy ny tenako. Mankahery anareo amin'ny adidy masina iandraketanareo ary manohana anareo hatrany amin'ny dingana sy niezaka ataonareo fanompoana ny vahoaka malagasy. Aoka ianareo fitaratra hatrany amin'ny fanatontosana ny asa toy ny ataon'ny ministra anareo izay mihetsiketsika mafy ary tena tandrovy mandrakariva ny fangaraharana, ny ady amin'ny kolikoly ary ny fampitoviana tantana ireo malagasy rehetra mandraharaha. Ajaosika jio ireo fitaovana natolotra ho anareo satria fananam-bahoaka ireo ataovy lahara-pahamehana hatrany ny azahoana vokatra tsara kokoa. Mirary fahombiazana feno
ho an'ny mpiasa rehetra amin'ny fanatanterahana ny hira kasahaniny, saotra tompokolahy makasitraka tompoko vavy ho an'ny tanindrazana.